20 hektara foana ny tsena ny komina. Dainga ao Mahajanga tafakatra 2 arivo ireo marary. Fitantanana ny Covid-19 eto Madagasikara tsy sakana mangarahara ny amiana ara-pahasalamana. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matinaly ity. Zoma fa 5 ny volana May 2024. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny efa mahazatra dia ny tatitra ny zavanisy mandidina ny coronavirus indray nandesitsika manomboka izany amin'ity androany ity. Ny ampy 7 ny isan'ireo olona izay nahitana ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra voaray androany. Izany hoe tafiakatra 7 sy 200 izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny 20 mbola tsaboina eny anivon'ny hopitaly ka ny raiky amin'ireo no tena marary mafy araka ny tatitra hatrany. Ny ampy 4 ihany koa ny sitrana ka tafiakatra 12 izany ankehitriny. Tsy mbola nisy hatreto moa ny namoy ny ainy tamin'izany aretina izany. Fa vaovao makasika an'izay hatrany mangetaeta ny ahazo ny mangarahara momba ny fitantanana ny volam-panjakana ny Transparency International Initiative Madagasikara. Navoitra ny izany androany nandritra ny valan-dresaka izay nifanaovany tamin'ny mpanao gazetinay teny Ampaibe. Miradora Benjamina no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Tokira Marolahy. Vanim-potoana sarotra ny lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anaty amiana ara-pahasalamana sika. Be ireo fanapahan-kevitra entina miady amin'ny coronavirus. Mirarakopana ihany koa ny vola mihodina. Tonom-bola ihany anefa ny fantatry ny vahoaka fa tsy misy mangarahara ny fitantanana izany. Ny amiana ara-pahasalamana no entina anakonana ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy misy mahalala sy ny tsy fisina tamberina andraikitra. Nahazo famatsim-bola betsaka sy fanampiana Madagasikara hiadivana amin'ity Covid-19 ity. Efa navoaka ministera ny teti-bola sy ny toe-karena moa ny ampahany amin'izay leo ohatrinona ny vola azo izany. Ekena fa nisy izany karazana ezaka hoe angarahara fa tsy ampy ilay izy satria ny tiana ho fantatra dia hoe natao inona ary nampiasaina taiza sy amin'inona avy daholo iny ilay vola voaray iny. Ataoko ingefa tsy sarotra be ingeza ny zavatra angatahany izany satria misy lalany daholo io rehetrarehetra io hetsika rehetra ataonao io misy vola inge ao anatiny fa maninona raha ampahafantarina ny olona ny daholo be ny olom-pirenena fotsiny ilay izy hoe vola tahaka an'izao na lefa tary nanamboarana masika ve ny vidanana vary sy menaka ve sa natao inona mba hamena ny atsipiriany izany satria nahoana zoan'ny tsirairay inge misitraka an'izany vaovao izany ary indrindra raha vao hoe vola tantanany ny fanjakana ilay izy satria ny volam-panjakana dia tadio fa misy ireo fanampiana avy any ivelany ohatran'ireny izany fa misy ihany koa inge vola avoaka aty am-paositsika miditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana izany hoe zoantsika tsirairay mitaky an'izay vaovao izay dia izay mangarahara izay ny tiana eo apetraka izany hoe fomba fiasa. Na eo amin'ny lafiny ihany koa tsy voatery hoe vola foana ilay izy fa amin'ny lafiny fikarohana koa amin'ny lafiny fitsaboana be dia be ny resaka efa samy rentsika momba ny Covid organique io tsy hidirako any amin'ny atsipiriany ilay hoe mandaitra ilay izy satria tsy hany mihitsy ny sosianay satria izahay tsy dokotera tsy mpiasa fahasalamana tsy mahay an'izay fa leo amin'ilay mangarahara teo amin'ny famokarana azy hoe iza daholo ny olona tompona andraikitra ao anatin'izy io vola vezana ampiasaina na amokarana azy marina fa lazaina foana hoe donge ilay ampiasaina tsy amidy renina lefa sy ny sisy eny fa ambarao daholo ny atsipirian'ilay vaovao na don io na tsy don na etc. Tahaka ny tsapa hoe rehefa fotoanan'ny amehana dia aza mametra-panontaniana intsony aloha adinoy aloha izany mangarahara sy ny sisy izany fa maikitsika izao dia dikan'izay ve izany hoe na sanatria manaonao foana ary dia tsy maninona fa ao anatin'ny amehany any ambadika any rehefa tapitra ny kiriziny fampitady tsy izay ny tokony ho izy fa na misy ny amehana na tsy misy ny amehana mipetraka foana ilay hoe fanjakana tsara tantana. Ny prinsipa voalohany atin'izay dia io mangarahara tamberina andraikitra sy ny fanaovana ny famarinana amin'ny lafiny rehetra integrité
dia izay fotsiny ny takianay ary tsy izay rery ny taky an'izay fa raha nijerina be dia be ireo fiarahamonim-pirenena efa mangataka an'izay zavatra izay. Anisan'ny tafiditra anatin'ny ady ataon'ny Transparency Internationale Initiative Madagasikara ihany koa ny fitakinan'ny mangarahara amin'ny ady hevitra manodidina ny resaka teti-bolam-panjakana. Tsy aiken'ny Transparency Internationale ny fivoriana mikatotrano tahaka ireny ny tranga teny Ivato ny alakamisy 14 Mey lasa teo ireny. Nantoka amina fiarahamonim-pirenena maromaro izay hoe anara-maso zany an'io fivoriana anteny miairo dia tsy mety ilay fanaovana azy trano an-trano izay indrindra fa io ilay hoe teti-bolam-panjakana io tena tsy mety zany dia izay ny antso alefanay foana manam-pahefana hoe voay ilay varavarana atao apetrao sy ampiasao ilay mangarahara zany fa io tsy vitany hoe vava fotsiny nge no miteny fa mila rahanasa ilay zavatra tenenina. Isika ny fitondrana malagasy samy mahafantatra an'izany tsika fa hatramin'ny voalohany ity ataoko hoe hatramina teo an'Andriamatoa Andry Rajoelina miteny mihitsy hoe hiady amin'ny kolikoly. Fa tsy ho tratra mihitsy izay tanjon'izay raha mbola tsy hapetraka ho ilay mangarahara. Dia raha ohatra te hanaja an'izay te hatratra an'izay tanjon'izay amin'ny andavanandro ny fiainam-pitondrana sy fiainam-panjakana rehetra mila apetraka izay. Dia anisan'izay hoe fivoriana ao amin'ny anteny miairo izay mikasika ny teti-bola tokony hisokatra ho an'ny rehetra ilay izy mananjo hiaino ny rehetra. Ikoragna ny lafiny sosialy atsika anatin'ny fanadihadiana manaraka ireto. Velotaraina ny mponina ao amin'ny fokontany Ambohina Orona ao amin'ny commune Sabotsynamehana satria hatramin'ny nisiny ny fihibohana dia tsy mbola nisy nahazo fanampiana ny mponina tao amin'ity fokontany ity. Jessica Miray no mitatitra ny fanadihadiana sary ny Manora Andriamalala. Eto ny fokontany Ambohina Orona, commune Sabotsynamehana. Velotaraina mponina ato amin'ity fokontany ity. Tsy misy asa tao, ny tsena tsy mandeha. Tsy mbola misy nahiray tamin'izy ireo anefa nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana. Tantsa, mpanasa lamba ary mpivarotra amoron-dalana ny ankamaroany asan'izy ireo. Mahagaga fa misy zany le fanampiana tsy mahazo be antitra, tsy mahazo ny sahirana, tsy mahazo manantena. Nefa ny fiainana zany iaraha mahalala amin'izao fiainana izao. Asena mioboka anao nefa tsisy ninina hoanina. Tsy alao arave mahafinaritra indrindra hoe matiny le fihobohana sa mba afaka hitady vola kely na hoe sasalamba kely no trano tsisy. Ny tena tsisy mpamelona manofa trano tsisy zavatra azo atao mihitsy zany. Le fihobohana tompoko zany ekenay le fihobohana. Zahay nefa le entana midinay tsy azo ajanona any apitso. Fa mbo mangataka izay tompoko mbo hoe pahavony amin'ny 3 amin'ny 4 izay tompoko mbo mivarotra amin'ny 10. Fa simba daholo tompoko le entanay fanampiana nefa dia aminay tsy misy. Eto Ambohinorina izay mbola tsisy nahazo mihitsy izay eto Ambohinorina. Izay tompoko le mivarotra amoron-dalana olona ny entanay rehefa tonga le hariva le fivarotana iny. Dia izay nefa ny tsy avela hivarotra nefa ny masonkarena tsy azo amin'ny maraina. Dia raha vao mivarotra hariva zany izay dia ahorona ho entina any commune ny entanay. Dia raha vao manohatra an'iny vao velony vody-basy maninona amin'izany no mahazo anay. Tamin'ny voaloha zany izay kosa aloha izay tena nanao mafilo zany izay le hoe hivarotra satria izay tena tsy mahalafo mihitsy. Tena tsy mahalafo mihitsy izay dia mba nanao mafilo kosa zany izay nivarotra maraina sy hariva teo alohaloha teo. Dia zareo zany manao nareo izy mafilo dia nirofo ny tany tonga zany zareo amin'ny andro maizimaizina izy ny tonga nandroaka ny entanay. Dia rehefa nandroaka ny entanay izy dia avy eo narahanay tany narainay ny entana efa potsitra tsy nisy niraisina intsony ny entanay rehetrarehetra. Dia izay zany mba manana hoe mba mangataka zany izay hoe raha fa tena hoe tsy tonga aty aminay zany le fanampiana satria ny olona milaza mahazo an'ilay fanampiana daholo fa tsy tsinjo vola ray eto izay nefa tsy mbola nahazo mihitsy izay nefa mpivarotra amoron-dalana. Dia mba mangataka zany izay hoe rehefa tsena tsy amin'ny an'ilay fanampiananay izy dia mba aleo zany izay mivarotra maray tsy hariva. Tsy lavitra akory ny fokontany Ambohinorina. Tafiditra tsara ao anatin'ny faritra Analamanga, distrika Navaradrano. Mahatsiaro lavitra andrina. Aiza ho aiza izany hoe tsy Antananarivo irery Madagasikara. Hatreto mantsy tamin'izay fepetra noraisina rehetra ny vangoko teto Antananarivo avokoa. Na ny solombavam-bahoaka aza ny aiky ny fitanilana tao ny fitondrana. Fa vaovao mandidina n'izay hatrany mifandraika indrindra amin'ny lafin'ny politika. Betsaka ny olona tafalatsaka tanteraka ao anatin'ny fahasairanana amin'izao fotoana izao.
zara fa misy anefa ny fanampiana izay avy amin'ny fanjakana. Nagnano antsoavy manoloana izay indrindra androany ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny alalan'ny antoko tim. Waratsika ny andindin'izay tateriny Jessica Miray eo amin'ny sary ny tahiriny anarana ary niriny. Ny talata lasa teo raha nisy ny fiaonana teo amin'ny solombavambahoaka sy ny governemanta mikasika ny toerana sy ny andraikitra tokony hosahan'izy ireo dia saika n'iray hevitra ireo solombavambahoaka. Ratsy ny fitantanana ny krizy. Ireo any amin'ny faritra ny tena nanitsy ny governemanta betsaka loatra ny fitanilana. Zao zany dia hita fa tena mijaly ireo mpampianatra rehetra amin'ny sekoly privé sy ny totaly sekoly eny amin'ny sekoly tsy miankina satria tsy mahazo vola ry zareo satria tsy miasa ny tsy mianatra ny mpianatra nandritra ny 3 volana zao dia tsy misy sekoly azy aloha dia tsy mianatra zareo dia tokony jerevana manokana ireo. Za efa tamin'ny volana marsa no miteny amin'ny bajerevy manokana ireo tokony sy fanampiana manokana ny andamn'ite manokana omena an'ireo dia zao dia mbola manao antsoavo efa mitakatra zareo zao efa igrevo zareo zao dia mbola tsy misy mihaino ihany ka mbola manao antsoavo masolombavambahoakana bajerevy ireo olona fa mba malagasy ireo manambady amanjanaka ireo ary misy subvention zay tokony omen'ny fanjakana amin'ny sekoly privé isa-taona zay koa dia mitsoka hatramin'izao koa nefa tokony omena azy ireo koa zany hanampiana azy ao anatin'izay. Vaovao mahakasika n'izay fanampiana izay indrindra no andeha ho resahantsika ato anatin'ny vaovao manaraka. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny avy amin'ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement izay anisany nandray antanana ny fitsinjarana ny vola iray hetsy sy nanao ny sivana. Mitatitra n'izay vaovao izay Ravirasafy Mahenina sy Toky Ramarolahy. Anisan'le mahazo hoe izay sa anisan'ny tsy mahazo tsy fantatra mihitsy izany tompoko fa rehefa maka mifokotany ianao manontany dia tsy mahazo valiteny mahafapo. Alaina ny karapanondra, alaina ny karine nefa tsy hita izay fanampiana tsara amin'izao. Izay tsy dia manana eto manana firy. Izay izao mivarotra amoron-dalana dia tapakandro ihany izany mivarotra nefa zao lany andro aty. Da ataony zare 10 isan'andro zany le izy hoe 10 izay ihany ny raisina fa izay ny tsy haiko hoe lalàna izay manao an'izy hoe 10. Mila karapanondra aloha photocopie ny karine fokotany. Izay moa zany eto araky ny ano manivana dia alefa any amin'ny zareo any amin'ny UNICEF na any amin'ny FID dia zareo indray no manivana izay jereny izay tokony azo. Ireny no santionany fitarainan'ny olona momba ny tosika fameno na le fanay tamin'ny fampalalam-baovao teo aloha. Mangarahara ny resaka eto dia ny fijerena marina ireo sahirana vao nitontonona ny FID anatiny ity raharaha ity. Misy hoe ferana 10 tsy misy amin'izany to satria misy fizarana asa koa io. Ny fikarakarana ny teneniko nareo rehetrarehetra teo dia iarahanay amin'ny commune urbaine ary ny commune urbaine Tananarivo no lidiny io programme io raha eto Tananarivo any amin'ny toerana hafa dia ny commune no lidy. Ilay fandaminana hoe ny plainte mikasika ny fizaram-bola na anarana diso na ohatr' zany dia ngamba hitanareo milahatra ambany ao manitsy azy zay satria misy diso le olana ndray fa le hoe dia raha ohatra misy plainte satria milaza hoe misy misoratra anarana indray tsy andraikitra intsony zany tompoko fa andraikitry ny commune. Mampitaraina ny maro ihany koa ny fomba fanaovana sivana any amin'ireo tokony ahazo ny fanampiana sy tokony sitraka izany. Ny fanadihadiana dia misy fanontaniana apetraka amin'ny filohan'ny tokantrano dia antaninao zany nisan'ny olona mipetraka amin'ny tokantrano raha miasa ndray mpianakaviana ny momomba ny trano itoerany misy olona miankin-dovy ohatra hoe semba na misy olona mitonany zaza kely sy ny karazany maro dia ireny singa tsirairay ireny no amena poids dia le poids ireo no atambatra atao anaty formule anankiray dia mamoaka valiny anankiray manome noty dia iny noty iny no mandahatra ny fianakaviana amin'ny mamparefo azy fa ampidirinay le zavatra momban'le olona momban'le fianakaviana ao anaty machine dia miaro zahay dia manontany ray hoe avoay le lista milahatra mety misy olona hoe votsitra dia izay nanokafanay an'le varavarankely hoe plainte zany hoe tonga eo zay le olona miteny hoe izaho tompoko tokony hisitraka satria zao momba dia raisinay ny plainte dia jerenay ny données any ao anatin'ny base de données dia hoe eny ary fa ty olona ty tokoa votsitra fa tokony azo. Izany nefa tsy tonga dia systématique hoe tokony tonga dia mahazo satria mety manana eo. Raha ohatra ka hoe
izay dia nena hoe 40 000 ny olona hozaraina vola tosika famena ka raha ohatra misy 42 000 tapaka tonga eo tsy izy anao meny 2 000 raha ohatra indray zay ka afaka manadio ny lista ka misy olona arak'ilay nyteneniko teo hoe olona nanday avoakana ao anaty lista dia ilay olona nitaraina tokony hiditra ao ampidirina atetika asan'ny fitondram-panjakana izy ity asaingy ny fidy kosa no nomena ny ampahany asa izary izany miaraka amin'ny mpamina miantso ny rehetra ny eo anivon'ny fidy anantona ny eny amin'ny fohibeny anosy raha misy olona tsy tokony sitraka ny fanampiana saingy mahazo izany. Vaovao mahakasika ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety kosa indray. Nagnano valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany teny ampahibe ny avy amin'ny Transparency International Initiative Madagascar. Nanamafy ny tolona izay atrehan'ny mpanao gazety mba hahazoana vaovao marina izy ireo. Miradora Benjamina no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Tokira Marolahy. Misy edra olana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mialalina ny antsana manasaraka ny mpanao gazety sy ireo loharanom-baovao satria mikatona tanteraka izany. Sarotra ny fikaroham-baovao na misy aza ny finiavana ho an'ny mpanao gazety ilaza ny zava-misy marina. Lasibatra izany ny mpanao investigation eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar. Zahay ato amin'ny Transparency zany manana tambajotra fanaovan-gazety manatsikafina na hoe journalisme d'investigation izay mikaroka manokana momba ny trangana kolikoly avolenta eto amintsika. Malina ny anaran'izy io dia miara-miasa amin'ny mpanao gazety zany izay dia ireo mpanao gazetina ireo tena sahirana mikaroka vaovao mikasika an'ireo hoe fanadihadiana momba ny kolikoly zany be dia be ny olona mahafantatra zavatra hoe tsisy samy teny dia ianao nefa tsy maintsy hoe mitondra pirofo rehefa mamokatra lahatsoratra tahaka an'ireny raha tsy zay ianao dia migadra tsotra be ilay izy. Dia izay ataoko hoe constat zay zany voalohany aloha hoe sarotra be ilay mahazo loharanom-baovao azo atokisana indrindra raha hoe zavatra mifandraika amin'ny fanjakana na raharaham-panjakana ilay tediavinao zany dia tena mikatona amin'ny varavarana. Tsapanay loatra hoe amin'izao fotoana izao mbola betsaka ny sakana ho an'ny mpanao gazety zany eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Raha raisitsika ohatra fotsiny amin'izao hoe fahamehana ara-pahasalamana izao dia tena tsapanay hoe voatotohana mihitsy izay fahalalahana izay. Betsaka ny mpanao gazety azo atao hoe natsony zandary sy ny polisy ohatra rehefa mamoaka vaovao. Nisy ireny mpanao gazety fantatsika hoe nidoboka tany amponja mihitsy noho izay antony izay. Reny rehetrarehetra ireny zany no tianay hiadivana satria nenay fantatrareo hoe ny zavatra tediavinay dia mangarahara amin'ny lafiny rehetrarehetra. Tsy hisy mihitsy nefa ilay mangarahara io raha tsy manana accès amin'ny loharanom-baovao zany, tsy ny mpanao gazety ihany fa ny olon-drehetra. Dia raha misy ihany koa ny fanotohanana sy ny ataoko hoe sakana maro samihafa apetraky ny fitondrana ho amin'ireo olon-drehetra mitady vaovao dia tsy tratratsika mihitsy izay mangarahara izay. Rehefa tsy misy nefa mangarahara dia manjaka ny kolikoly ao anatin'ny aiziny izay tompon'ny vaovao ny tompon'ny fahefany. Dia isika ve zany sanatria ho anaiky foana hoe misy ataoko hoe andian'olona na sokajin'olona anankiray zany mamesy mifeny vaovao rehetrarehetra fa isika olom-pirenena ambiny dia mialangalana eo zany dia izay lasa mihaino feo an-dakiloha sy tokana indray nefa rano rehefa tsy misy izay hoe accès à l'information izay nefa izany tsy mety. Io arana amin'izany dia nanao horonan-tsary ny Transparency International mitorika io tsy fisiana fahalalahana io. Ny famoahana ny lalàna momba ny fisitrahana loharanom-baovao indrindra ireo manana endrika vaovao ny fitondram-panjakana. Efa misy lazain'ny ministera efa miomana amin'io izy. Misy volavolan-dalàna homaniny amin'izany. Afa-po ve zany sa tsy? Satria eto amintsika matsy mivoaka foana ny lalàna fa ny fampiarana azy zara raha misy. Ary zara raha hajaina. Vaovao mahakasika ny fahasalamana kosa indray. Na dia tsy isany nahitana ny trangana coronavirus aza ny tao Mahajanga dia mbola mitohy kosa ny ady amin'ny dengue ao Andrenivohitry Boeny ao. Hoaratsika ny andindiny izay vaovao izay atao anatin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince. Roa herinandro nisiany ny trangana dengue tao an-tampon-tanàna ny Mahajanga, mananika ny 2 arivo ankehitriny ny isan'ny marary, tonga iny anivo ny tompom-pahasalamana, voan'ity tazo mahery avy amin'ny kaikitry ny moka ity.
tsy latsaky ny zato isan'andro ny marary vaovao ankoatra ireo mbola tazonina eny amin'ny hopitaly. Nanomboka ny 4 Mey lasa teo ka hatramin'ny omaly alakamisy tafiakatra 3 sy 750 ny olona marary ny dengue ao Mahajanga renivohitra. Tamin'ny herinandro iny zany nanomboka tamin'ny 4 Mey jusqu'à 10 Mey dia nanana trangana 1212 kana dengue isika. Dia miditra indray zao tsika amin'ity amin'ny herinandro vaovao nanomboka tamin'ny latsinainy dia mbola nahitana 217 dia talata 157 larobia 148 malakamisy 149. Hitantsika amin'izay fa tena mbola maro ny olona tratran'ilay aretina dengue ary ny zava-misy dia tena mivadibadika tena marary reo olo reo surtout ilay otsikotsoka andesin'io dengue io ny afana hoditra ny malaikomana ny arerahana ny fandoavana ny fivalanana ao jiaby ka ny tianay ho tenena dia hoe ndaotsika hiara entana miady amin'io dengue io amin'ilay fanadiovana ny manadidina antsika ny manary fako ny manamaina ny toerana mandomando jiaby dia ny indrindra ny fatoriana ao anaty lay. Ny olona mahazo lay dia ny olona narary nanomboka tamin'ny 4 Mey satria 30 Avril tsika nanao déclaration hoe misy ny épidémie dengue eto Tapitanana Mahajanga. Le 4 Mey nanomboka ny liste linéaire. Araka ny nambara dia entoan'ny fanjakana ny fanafody itsaboana maimaim-poana ireo olona marary ny dengue. Saingy araka ny loharanom-baovao voaray avy any Mahajanga dia tsy maharaka ny hamaroan'ny marary ireo fanafody. Ankoatra ny ady amin'ny valana aretina coronavirus araka izany, natsangana ihany koa ny komity mpitarika ny ady amin'ny aretina dengue ao an-drenivohitra Iboeny. Tanterahana isaky ny Zoma ny fivoriana anaovana tatitra momba ny ady amin'ity dengue ity. Ny momba niny fa eo amin'ny lafiny politika kosa no anohizantsika ny vaovao amin'ity ny any ity. Namoaka fanambarana androany ny avy amin'ny antoko HVM momba ny raharaha anatin'ny antoko. Nametra-pialana i manjany bienvenue ka nekeny antoko izany fametra-pialana izany. Ny soriny antoko HVM amin'ny ihany koa ny andraikitra ny antsoroany ity farany amin'ny mampiandraikitra ny faritra melaky azy. Ambatsa ivo ny sekretera jeneraly nasionaly ny antoko Anandriamatoa manjany bienvenue fa ny antoko HVM manonan'olotra azo fidina olo-olona sy ho mpikambana ao anatin'ny biro maharitry ny antenimirandoolona ka angatahany antoko ihany koa ny fametraha-pialany tsy ho anatin'ny biro maharitry ny antenimirandoolona. Ankoatra izay tsy nametra-pialana ihany koa ao anatin'ny antoko HVM Andriamatoa mananjara andriambololona anisan'ny loolona ihany koa. Mitovy amin'ny fangatahana miantefa amin'ny Andriamatoa manjany bienvenue ihany koa ny fangatahany vondrona parlementaire HVM ao Anosikely sy ny bureau national ny HVM ho an'Andriamatoa andriambololona mananjara. Eo amin'izay politika izay hatrano andeha anohizantsika ny vaovao. Androany dia nisy ny fivoriana no tanterahany groupe parlementaire ny HVM tetsy Anosy. Isan'ny nodinian'izy ireo tamin'izany ny fandaniana ireo volavolan-dalàna izay olanina mandritra ny fivoriana ara-potoana. Ny andindiny izay tateriny Njava Andriamahefa sy Tahiriniana Ranarynirina. Adiraisana ny valanaretina coronavirus ary mety isy fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena izao fandalovan'ny aretina eto amintsika izao aoriana kely ao, indrindra eo amin'ny sehatry ny toe-karena sy ny ara-tsosialy. Fifanomezan-tanana no ahafahana miatrika izany. Satria ny tsika manana kely eo amin'ny lohan'ny zavatra renina dia tsy maintsy miady zany tsika mba tena any amin'ilay izay miatraika aingana fahasalamam-bahoaka, ny verenan'olona miasa, ny tsy fandriampahalemana, ny fijerevana ny faritra iray manontolo dia tsy maintsy mifampiaino. Anatin'izao fivoriana ara-potoana izao dia fantatra fa maro ireo volavolan-dalàna hokasaina olanina eny amin'ny antenimiran-doolona ity. Isan'izany ny santa mifehy ny mpanohitra izay efa lany teny anivon'ny antenimiram-pirenena ka andalo eo amin'ireo loolona eo anivon'ny antenimiran-doolona. Ny 20 Mey avy izao no fandaniana ireo volavolan-dalàna ireo. Eo amin'ny vaovao ny ara-tsosialy kosa indray. Diso fanantenana tanteraka ireo mpivarotra eny amin'ny tsena lehibe isan-kerinandro etsy amin'ny Koma 67 hektara. Hatramin'ny omaly no efa niverimpotsiny niaraka tamin'ny entakely saika amidiny ireo mpivarotra avy lavitra.
ny toy androany izany noho ny tsy fahafantarana ny fanapahan-kevitra izay nivoaka. Rahantsika ny andindiny izay rindratsara ny andry Rakoto Malala. Raha amin'ny andavanandro mahazatra, rehefa alakamisy sy zoma dia rakotra mpivarotra ity toerana ity, izay natokana ho tsena ny taozavatra sy ny asa tanana malagasy isan-kerinandro. Hatramin'ny omaly alakamisy anefa ary ny toy androany zoma, tahaka izao no hita teny amin'ny komma 67 hektara. Mangina ny tanàna, foana ny toeram-pivarotana ary mpitandro ny filaminana no miantrana mameno ny arabe sy ny sampanandalana. Tsy misy afaka mivarotra ireo mpivarotra ao amin'ny komma. Manampitrotraka ity tsy fahafahana mivarotra ity ny tsy fahazona ny tosika avy amin'ny fanjakana. Azo lazaina ho indrona hitany maizina ireto mpivarotra ireto. Nampanantenaina ny tosika famentsy zay sy ny fahatsitsinjo nefa hatramin'izao nanarary ary zay tsy nisitraka an'izany dia mangataka tsisy atakandro zay ny tompona andraikitra rehetrarehetra mba jereo ireo mpanao asa tanandreo fa mahantra loatra ilay vahoaka efa nany faona ny entina ny asa rehefa tsy manana tsony ilay vahoaka madinika. Jerevinareo hoe manahoana ny fifanereseran'ny olona ampochard, manahoana ny fifanereseran'ny olona etsy Ambodisotro, nefa izay afaka mitenenareo fa izay dia manaja tsara an'ilay fioboana sy ny fepetra rehetrarehetra mahakasika ny fahasalamana. Isika miady amin'ilay hoe sovoan'ny coronavirus fa ny zavatra mipetraka dia izao, izay rehefa trano mihiboka dia tsy mihinan-kanina sy manao ninina. Ka raha misy ny fahasalamana mihiboka dia tokony homena foana zahay fanampiana, ka izay tsy afaka hoe tsy hihinan-kanina. Ka ny zavatra ilainay dia ny hoe mba hahafahanay mihinana vohay ny senanay. Haingana dia haingana. Izay taloha fanlazana tsy mahazo mivarotra tsy manina. Amin'izao fotoana izao dia mahagaga hidina daholo ny vavahady miaramila anona no mameno ny tanàna hanao inonareo. Aty tsy misy korotana tsy misy inona. Mahery ny 2 ny mpivarotra ao amin'ity tsena be isaka alakamisy sy zoma ity fotsiny. Mamelona ankohonana avokoa izy ireo ary indrindrindrindra miantehatra amin'ny fahafahan'izy ireo mivarotra ny fiainan'ireo mpiambina tsena miisa 30 ao amin'ny tsena ny fanaka sy ny taozavatra io. Tena tampoka ity fanapahan-kevitra ity ary tsy afaka nampiomana ireo voakasika. Zay tsy afaka manoa an'ilay asa afa-tsy isan-kerinandro ihany zay manoa an'ilay asa kanefa tsy navela hivarotra mihitsy zany zay mpanao asa tanana. Zay komma 67 moa zany tena ivondrona amin'ny mpanao asa tanana manerana ny nosy zay tsy voajery mihitsy na ohatrany hoe modina tsy hita angamba ny tena marina. Maninona misy mpivarotra manodidina dia zay ny tsy avela mivarotra. Ndray andro alohan'ny nanakatonana ny tsena zany no natsona za président le mpivarotra tamin'ny komma misy zany natsona hoe hidy le tsena ny komma fa lazao le mpivarotra dia ny mpivarotra moa hitanao hoe olona avy any amin'ny faritra ny tena betsaka sy eto manodidina ny Tananarivo dia izay voalaza fa misy ara avy any amin'ny faritra zao dia lany frais fotsiny niakatra nakaty na ny hanina hohanina raha tsy misy satria tsy afaka manohy le asany izy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray. Nisy ny fampitam-baovao izay nataony mahasovoany la Frantsa ny mahasovoany Madagasikara any Frantsa. Ny antefa n'izany afatra izany indrindra ireo malagasy monina any la Frantsa manodidina ny valanaretina coronavirus. Asin'Andre Malala no mitatitra ny andindiny izay sary ny Mathieu Prince. Omaly no nivoaka ity fampitam-baovao sy afatra avy amin'ny mahasovoan'ny Madagasikara miasa ao la Frantsa ity. Efa manomboka miatony ny krizin'ny coronavirus ao Frantsa vao tonga ny fanapahan-kevitra andriamatoa mahasovoa malagasy any Frantsa. Nolazainy fa andalam-pandiniana ny fampodiana ireo malagasy taraiky tsy afaka mody aty Madagasikara ny any an-toerana. Tsy vitsy ny malagasy no nangataka nody ary vonina ny anaraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra taorian'ny fikatona ny sidina eny Ivato, saingy tsy nandrenesam-peo ny tompon'andraikitra isa-tsokajiny rehetra indrindra ity mahasovoa malagasy ity. Nambara tao anatin'ity fampitam-baovao ity ihany koa fa isy ny vovonana iray atsangana isana ny fanampiana sy fanomezan-tanana ho an'ireo malagasy any Frantsa. Ny raradraraka ny kihana sy fanehoan-kevitry ny malagasy tao amin'ity fampitam-baovao ity satria samy mahatsapa tokoa ny rehetra fa taraiky loatra ny fanapahan-kevitry ny mahasovoan'ny Madagasikara ao la Frantsa ity. Na tsy nisy aza ity fitenenana sy fampitam-baovao ity dia efa ny fanohana sy ny fampitsijo ireo malagasy mpilara-vinahitra any la Frantsa ireo nandritra ny ady natrehan'izy ireo tany an-toerana noho ny coronavirus. Ny atsaroka ambody tsy mba nisy ray aman-dreny mpihay mantsy ny malagasy any Frantsa
saingy soa ihany fa nisy ny fiarahamentana. Izay ny momba an'Indy fahalafim-baovao mahakasika ny fampianarana kosa indray. Niteraka resabe tato ato ny momba ny fandoavana saram-pianarana manoloana ny fiatoan'ny fampianarana tao anatin'ny fotoana lavalava izay. Nanatona sekoly tsy miankina raiky ny tenanay androany nanao fanadihadiana manodidina an'izay. Rahantsika ny andindiny izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Samy manana ny fanapahan-keviny ny sekoly tsirairay miahy tena raha ny eto Antananarivo manokana ny resahana. Ao ireo mitaky ny saram-pianarana saingy alotsy kelikely izany. Ao kosa nefa ireo nanapa-kevitra ny tsy hitaky saram-pianarana amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra nandritra ny fehim-potoana ny janona ny fampianarana tahaka ity sekoly tsy miankina iray eny ambany tanàna ity. Ny saram-pianarana aloha izany dia tena tsy nahaka tamin'ny ray aman-dreny mihitsy izay nandritra ny volana avril iny. Mandrakizao moa izany satria ny ankizy tsy miverina aty an-tsekoly. Dia rehefa miverina ara-dalàna moa io izany dia hita hoe izay hoe hifanarahana amin'ny ray aman-dreny. Tena hoe mahasara ny olona an'ilay ray aman-dreny izany dia aleo amin'izay fotoana hidiran'ny anatra eo dia amin'iny no enjehany izany. Fa iren'ilay tsy naloha ireny izany tena ifampiresahana manokana amin'ny zareo mihitsy hoe inona ny atao. Mety hoe hanao valopy ve mba ho fanampiana mpampianatra dia azavaina amin'ilay izy dia tena hoe izay fahafaham-pony mihitsy. Fa tsy ho atao mihitsy izany hoe collage mba tsy hisian'ilay hoe fanenjinenjika eo dia tsy mizotra tsara ilay fampianarana izany. Ny ara-bola aloha izany dia tena hoe hatreto tena tsisy ninina azo ambara mihitsy tena hoe tsisy ninina azo atao mihitsy koa. Satria ny volana masa tena mbola nandray karaha mahafeno mihitsy mpampianatra rehetra. Na dia efa nisy ary ny hoe mbola tsy nahaloa collage aloha tamin'iny. Satria tonga dia tampoka be moa ilay confinement izany dia tsy nifankahita intsony. Satria be dia be ihany ny ray aman-dreny tena hoe farany volana ny zanaky ny mpiasa-panjakana in'ilay fotoana iny mihitsy ny fandraisany vola dia andoavan'ny collage avy eo tsy mifankahita intsony moa mandrakizao. Mba jereo ny sekoly tsy miankina fa aza atao ankilabao satria azo lazaina hoe tena miasa ho an'ny firenena mihitsy satria zana-bahoaka ny ao anatin'ilay izy na dia hoe sekoly tsy miankina aza. Dia tena hoe mba maniry an'izay satria raha malala mihitsy ilay fahasahiranana izany. Raha vao mihetsika be izany izay hoe manaporitra ny ray aman-dreny dia inona ny azo ilay ray aman-dreny atao. Ny mpianatra manomana ny fanadina-mpanjakana ihany moa no mbola mianatra isan'andro hatreto. Sarotsarotra ny famerenana ny sain'ny ankizy fantoka amin'ny fianarana tao aoriana iny janonana nandritra ny iray volana, indrindra ho an'ny mpianatra manomana ny BEPC. Izany hoe amin'ny ankapobeny izany efa atao hoe vonona ilay CTM fahamatorana kely amin'ny sy fifehezana ny zavatra madinidinika sisa. Dia rehefa niverina moa zareo dia hita hoe ao tsara izany vetivety kely izany dia ao tsara zareo verina amin'ny laoniny. Fa ho an'ilay classe de troisième mandray izany satria ilay ankizy mihitsy eo no ankizy manahirana efa kamo mianatra te handehandeha zarany ara tsy mianatra tsy terenanao devoir hianatra lesona dia tena hoe mafimafy mihitsy izany mamerina andry zareo hoe hita hoe efa tena very lavitra be izany zareo nisy an'iny zareo koa moa manara-baovao izany dia mety mahita hoe tena mbola tsy milamina mihitsy izany, mbola tsy fantatra hoe ahoana izy sa tsy izy dia na miverina mianatra izany dia hita hoe tsy matotra izany. Raha izay ny momba ny fampianarana dia hivadika lafim-baovao hafa indray isika. Nanome fanampiana ho an'ny mpiarabelona amin'ny fikambanan'ny mpivarotra ao Fianaratsoa ao. Tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika amin'ny ady amin'ny valanaretina coronavirus moa izao hetsika natao izao. Mitatitra n'izay vaovao izay ny mpanao gazetiny MBS avy any Fianaratsoa rahantsika ny fanadihadiana. Nanao hetsika fizarana tampom-bava zareo avy ao amin'ny FIPMMF na ny fikambanan'ny mpivarotra miara-mivoatra eto Fianaratsoa. Mahatsapa mantsy ny fikambanana fa mbola maro ireo mpiarabelona izay mila fanohanana amin'izao fotoana izao. Ka androany ary dia teto amin'ny tsena Nanjomany nanaovana an'izany hetsika fizarana ny arovavy izany. Manodidina ny 500 ny voazara ary nisy ny fiarahamentana avy any amin'ireo tsara sitrapo ka nahatongavana tamin'izao sehatra izao. Ao ny nanolotra lamba maimaim-poana, ao ihany koa ireo manjaitra maimaim-poana ka dia izao tonga amin'ny fizarana izao. Tanteraka ny fizarana ny kasibosy maimaim-poana moa izany ho an'ny mpiasa namana ito amin'ity tsena Nanjomany dia ao anatin'izany ny dokera na ireo mpibata entana atao anatin'ny tsena Nanjomany sy fitsinjovana ihany koa ireo mpivarotra izay ao anatin'ny ataontsika hoe mety hoe tsy mahatakatra amin'ny fahifanvidiny amin'izay kasibosy maimaim-poana izay. Tanjona moa
zany dia mba hatonga tsirairay isorokany amin'ny valanaretina coronavirus ary izay koa fampanaran-dalàna tsirairay izay miaina eto amin'ity tanàna fianarantsoty. Atao lahara-pahamehana moa ny fanomezana n'ireny mpitaonetany ireny izay heverina fa anisany tena sahirana amin'izao fotoana izao. Ireto farany ihany koa izay nanontaniana dia nilaza sy nampafantatra fa mbola tsy nisy ny fizarana toy izao teto amin'ity toerana ity izay heverina fa toerana hivezivezen'olona ary tokony tsy atao ambany zavatra tokoa raha ny zava-misy no jerena. Eny, hatramin'ny fanampiana aza dia honono ihany ny ain'izy ireo fa mbola tsy nisy fanampiana tonga mivantana hatramin'izay fibohana nisy teto Madagasikara izay. Mbola nisy aloha, mbola soratra anarina na kalesana any kalesana soratra anarina dia hoe zaraina raha hatramin'izao mbola tsy mivaly. Na azy fa gnaefa ny soratra anarina tena mbola tsy nisy. Mbola vonina trano ny fikambanana FIMPy MMF ny anome tanana anao arak'izay tratra mba ho fanampiana ny mpiarabelona toy izao hetsika natao androany izao. Izay ny momba anindry fa misy ny vaovao izay voaray vao izao izay nalefa ny olona fampitam-baovao atao amin'ny pejiny MBS dia fantatra fa nodimandry vao izao isefo izay ao amin'ny tarika joary. Hatreto tsy mbola fantatra aloha ny antony nahatonga n'izany fahafatesany izany. Fa vaovao makasika ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa amaranana ny fampalalam-baovao androany ny akon'ny Covid-19 sy ny antontanisany voaka farany entina aminao izany eo amin'ny fanadihadiana nataony Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Mavesatra dia mavesatra nisan'ireo namony ainy maneran-tany noho ny coronavirus. Telo tsy mantsy ireo namony ainy raha nitatitra ofisialy farany ka ny 20 isan-jaton'izay dia tany Eropa avokoa ny nitrangany. Eropa ny voalaza fa nitondra takatrana vesatra indrindra no ity aretina tsy mety ahitamba-olana ity. Etazonia no nahitana maty be indrindra maneran-tany satria tafiakatra 4,705 alina ireo namony ainy tany atoerana. Royaume-Uni no manaraka izany satria nahitana 4,703 alina ireo namony ainy. Italia 2,703 alina. La Frantsa nahitana 5,707 alina ary tao Espagne 2,707 alina. Hatreto dia ny kontinanta afrikanina no manana sara ny isam-pahafatesana vitsy indrindra satria 502 ireo namony ainy hatreto. Kanefa mbola ina hiakatra be io isa io raha nitombana nataon'ireo manam-pahaizana any ivelany. Tsara mampatsiahy fa tany hoanina tanàna iray any Chine no nahitana ity coronavirus ity voalohany ary ny 10 janoary taona 2020 no nisy maty voalohany tany atoerana. Ny sampandraraha maneran-tany misahana ny fahasalamana dia nanambara omaly fa na misy na tsy misy ny vaksiny sy fanafodiny ity aretina Covid-19 ity dia ho sarotra ny inona fa ho fongana tanteraka maneran'izao tontolo izao ity virus ity. Iny ihany koa no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ity niany ity azadiny fa atolotra anao ao aoriany ny fampalalam-baovao trano ny horonan-tsary mihetsika izay amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe implant d'enfer no atolotry ny MBS ho anao izay horonan-tsary mampiome izy io na ny comédie ary ny mpilalao Morgan Freeman sy William Macy ary Christopher Walken no ilalao ao anatiny izany. Famelohana izay horonan-tsary mihetsika izay anefa dia isy ny fanadihadiana manokana izay nataon'ny Transparency International Initiative Madagascar momba ny tontolo ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara indrindra fa manoloana ny fiatrehana an'ity aretina Covid-19 ity. Izay ihany koa no andesiko manometraka ny veloma mandravitafa ao amintsika jiaby ho amin'ny manaraka indray samy mandro mafo aby antsika jiaby tompo kilay sy tompo vavy.